dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao ary dia mamerina hatrany ny fisaorana ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana ary dia manaova abonnement. Ny resantsika anio zany dia ny momba ny hoe atao ahoana no ahitana hasambarana eo amin'ny fiainana. Ny zanak'olombelona dia mikatsaka daholo ny atao hoe hasambarana eto ambonin'ny tany, kanefa samy manana zany ny fomba fijeriny an'io atao hoe hasambarana io, ary samy manana ihany koa zany ny fomba fikatsahany ny hasambarana. Kanefa dia tsara ho fantatra ny hoe inona marina ny atao hoe hasambarana zany eto ambonin'ny tany, satria ao anatin'io fikatsahana an'io hasambarana io dia mety ho zavatra hafa no zavatra ho hitanao raha ohatra ka tsy tena tsara fototra zany ilay hasambarana tadiavinao, ary tsy haharitra raha ohatra ka tsy fantatrao marina hoe inona ny zavatra tadiavinao, ary tsy fantatrao marina ny hoe inona ny atao hoe hasambarana. Ka ny fanadihadiana izay apetrako eto dia misy fito zany ny zavatra rehetra zany izay tokony ho fantatritsika zany vao tonga amin'izany ataontsika hoe hasambarana, ary hasambarana maharitra zany. Ny voalohany indrindra dia tokony ho fantatrao aloha zany hoe inona marina ny atao hoe hasambarana. Faharoa manarakaraka an'izay dia ny hoe tokony zany ianao anana ny atao hoe tanjona amin'ny fiainana, izany hoe manana objectif, manana projet, ary miainga eo koa zany ny ataontsika hoe zany miainga eo amin'ny nofinofy ny zavatra rehetra izay tianao tanterahana. Fahatelo dia ny manangona ny zavatra rehetra, ny otia zany hoentinao manatanteraka an'izany nofinofinao zany na ny projet zany. Fahaefatra dia ny fanombatombananao ny aiza ho aiza zany ny tanjakinao, ary aiza ho aiza ny fahosanao zany manoloana ny projet izay eritreretinao atao. Fahadimy dia ny manangona ny angovo na ny energie izay hoentinao miaina amin'ny andavanandro ahafahanao manatotosa an'izany vinavinanao zany na ny projetnao zany. Ka ao amin'io energie io dia tsy maintsy mikoja ianao ny resaka ara-pahasalamana, tsy maintsy manana fahasalamana ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy ianao vao afaka ny tena ataontsika zany hoe hiatrika hanatanteraka an'izay nofinofinao amin'ny fiainana. Ary ny fahaenina dia zavatra iray izay tsy azo tsinitsinyavina, satria betsaka zany ny hoe zavatra mitranga amin'ny fiainana dia ny hoe fahaizana miatrika ny ataontsika hoe échec zany na ny fahavoazana, ary mahay miarina amin'izany atao hoe fahavoazana izany. Eo zany no mipoitra ilay atao hoe capacité d'adaptation. Ary ny fahafito dia ny tapa-kevitra zany fa ho sambatra ianao, te ho sambatra ianao amin'ny fiainana, satria mila fanapahan-kevitra koa zay zavatra zay. Ka ho raisitsika tsirairay zany ireo lakile fito
ho adiaditsika eto zany ireo lakile fito izay mitondra any amin'ny asambarana, satria maro dia maro zany ny hevitra samihafa, ny hevitra ataontsika koa zany hoe diso mikasika an'io asambarana io, ary ny ataontsika ihany koa zany hoe fitsarana ivelany koa zany ny atao hoe asambarana sy ny atao hoe olona sambatra. Ho raisitsika zany amin'ny lakile voalohany dia ny hoe inona marina moa zany ny atao hoe asambarana. Tsy maintsy tokony ho fantatritsika zay zavatra zay hoe inona ny atao hoe asambarana, satria io zavatra io dia tsy mba ampianarina ny ampianarana ny hoe ahoana ny ahasambatra, fa ny any ampianarana dia ampianarina ny matematika, ampianarina ny taranja rehetra rehetra, ny science naturelle, ny langue, fa tsy misy fampianarana ny atao hoe asambarana. Ary izany zavatra izany dia tena mandringa dia mandringa tokoa zany indrindrandrindra any amintsika any Madagasikara, ny fampianarana ny zavatra ohatran'izany, ny fampianarana ny fiainana. Tsy hitany ampianarana zany zavatra zany, fa ny tsika zany ny olombanina dia ny hoe ny olona na vita fianarana, ny olona ambony diplôma, fa ny amin'izay lafin'izay ny hoe resaka fiainana, ahoana ny hamakivakiana amin'ny fiainana, izay zany tsy dia mba ampitahina amin'ny taranaka, tsy dia mba lazaina amin'ny fanabeazana ny vahoaka, ka isan'izany zavatra izany no azo ataontsika hoe mampivaralila ny firenena. Atombokitsika zany ny amin'ny hoe inona marina zany ny atao hoe asambarana. Ny asambarana dia ilay ataontsika zany hoe karazana fitonian-tsaina izay ananan'ny olona anankiray. Ny asambarana dia ao anaty ao fa tsy aty ivelany. Ny fitonian-tsaina manoloana ny fisamboaravoaran'ny fiainana na ny zavatra mety zany na ny zavatra tsy mety amin'ny fiainana, dia tokony afaka hiatrika zany ny olona anankiray ny fiainana amin'ny maha fiainana azy zay, zay vao atao hoe manana ny asambarana, ary mahay manavaka ny atao hoe ny mahasoa sy ny mahafinaritra, satria betsaka koa zany ny mampifamadika ny mahafinaritra sy ny mahasoa, satria ao amin'ny mahafinaritra ohatra dia betsaka zany ny rendrika ao anatin'ny atao hoe mahafinaritra, move ny filalaovana, ny ataontsika hoe zany hoe ao amin'ny fiainana. Raha ohatra ka hoe mahafinaritra anao ohatra zany dia ny misototoka ohatra na ny mifopoka, izay zany ny zavatra mahafinaritra anao amin'ny fiainanao. Kanefa ve mahasambatra anao ve zay? Raha ohatra ka hoe zay zany no asa ataonao zany mandritry ny androm-piainanao, milalao fity, ny mandeha ataontsika hoe amin'ny fitenin'ny tanora hoe mirevy. Raha ohatra hoe izay ve dia mahasambatra anao? Etsakilany indray ny hoe ny mahasoa, ataoko angamba fa tsy dia misy olona angamba dia hijaly izany hoe ny hoe andeha tsy maintsy andeha hianatra, ny hoe tsy maintsy andeha hanovo fahalalana, ny hoe tsy maintsy tokony
manaja olona ny hoe tsy maintsy tokony mikajy ary tokony maka information amin'izay zavatra rehetra izay atao ao anatin'ny ataontsika hoe mahasoa izay zavatra rehetrarehetra izay kanefa mandreraka ihany koa amin'ny lafiny iray raha ohatra ka izany tsy hainao tsara zany ny mandanjalanja ny angovo rehetra izay atotonao ao satria ny fakana ihany koa zany ny fahalalana sy ny hoe voatery tsy maintsy miasa koa ianao mba hihinana mba hamelomanao ny vady aman-janakao dia tsy maintsy miasa ianao ataoko angamba fa dia tsy lailay eny ambony fandriana daholo kosa angamba raha ny mahafinaritra no jerena ny olombelona rehetrarehetra fa tsy misy te andeha foa maraina izany andeha hiasa inona nefa no tadiavinao amin'ilay hoe mahasoa dia ny fahafinaretana azonao rehefa avy eo satria rehefa ny fofotra ny asa ianao dia migioka ny vokatra zany ary dia manana ny ataontsika hoe zany hoe ny fiertenao zany amin'ny ezaka izay nataonao kanefa raha ohatra koa hoe ny fiainanao ray manontolo koa nefa dia atotonao daholo koa amin'ny asa sy ny fikatsahana ny maso fa tsy misy fotoana zany mba hoe atokanao ho an'ny mahafinaritra dia azo lazaina ihany koa fa tsy hanana ny asambarana ianao zany satria tsy misy olombelona dia hoe hiasa sy ny hoe hikatsaka ny maso no ho asa ny androany tontolo andro zany hoe raha fitinina zany ny atao hoe asambarana dia ny fahaizana zany mandanjalanja ny atao hoe ny maso sy ny mahafinaritra ka raha ohatra ka tafita amin'izay tanjony izay ianao hoe mahay ny manavaka ny mahasoa sy ny mahafinaritra ary mahay ny équilibré an'izay mahasoa sy mahafinaritra izay amin'ny fiainanao dia azo lazaina fa efa mandombaravarana ianao zany efa azo lazaina fa eo an-dalany vidirana ny amin'ny atao hoe asambarana hiditra amin'ny tapany faharoa tsika zany dia ny hoe fidirana ny amin'ny hoe fanaovana ny projet amin'ny fiainanao zany ka io zavatra io dia tsy maintsy miainga amin'ny nofinofy aloha ny zavatra rehetrarehetra manana zo hanonofy daholo ny olombelona rehetrarehetra ny hoe izao no mba tiako hatongavana ohatr'izao no mba tiako hitondrako ny fiainana ary te hiaina amin'ny zavatra ohatr'izao sy ohatr'izao manana an'izany zo zany daholo ny olombelona rehetrarehetra ny hiaina ny nofinofy saingy ny hoe ahoana ny anatanterahana azy eo zany no point d'interrogation amin'ny olombelona tsirairay satria betsaka ny manonofy kanefa ny fanatanterahana azy zany no tsy misy ka azo lazaina ihany hoe hanana asambarana ve ny olona iray izay tsy mahatateraka ny nofiny fanontaniana mipetraka amin'ny tsirairay zay zavatra zay ka ny fanatanteranao ny nofinofinao dia tokony ho fantatra ho tsara zany hoe inona ilay zavatra tadiavinao ary ahoana ny fomba ahatotosanao an'izany nofinofinao izany fahatelo raha ohatra ka efa mipetrapetraka tsara zany ny nofinao dia eo amin'ny fanatanterahana azy indray zany eo zany no misy ny olana betsaka zany amintsika olombelona
satria mba samy te hanakarena daholo inge, mba samy te hanana fiainana tsara, mba samy te ho indraindray nangamba amin'ny fiarahamonina, mba samy te ho tiavina daholo ny olombelona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany. Samy te hanana ny toerany daholo ny anjara masoandro, fa eo amin'ny fanatanterahana azy izay eo foana ny olana. Ka raha tsy misy ny ataontsika zany hoe ny stratégie, ny paikady entinao zany mandeha amin'izany anatanteraka n'izany nofinofinao zany, dia izay ilay atao hoe ao anatin'ny fahadisom-panantenana foana ny olombelona anankiray, raha ohatra ka tsy manana ny paikady izay hoentina anatanterahany nofiny. Ka eo amin'ny fomba fanatanterahana azy zany dia hoe efa tokony ho fantatrao tsara mazava zany inona ilay nofinao, ary dia mitady zany ianao ny ataontsika hoe karazana information rehetra zany mikasika ny hanatotosanao anio nofinofinao io. Matetika zany isika olombelona dia mitady an'ilay ataontsika foana zany hoe lalan-dririnina izay fohy ary dia tsy te hisahirana ny ahazo zavatra anankiray. Raisiko ohatra fotsiny ohatra zao ny hoe raha ohatra ka nofinofin'ny olona anankiray zany ohatra dia ny hoe anahivatana ohatra tsy diny zany ny tenany hoe somary nofinofosana, somary matavy dia hoe ny projet zany dia ny anahivatana. Tokony zany izy mitady ny information rehetrarehetra zany mikasika ny fanahazam-batana, ary ny fanahazam-batana izay maharitra miaraka koa zany amin'ny hoe fahasalamana izay terak'izay, fa tsy ilay hoe lalan-dririnina fotsiny hoe misy miteny hoe izao fotsiny no hoanina dia mahi ianao, izao fotsiny ny atao. Betsaka moa zany eto amin'ny internet ny mampanantena zao comprimé pilule loatra zao fotsiny dia efa vita io, dia miny marimarina fa tsy haharitra ny fanahazam-batana ataonao. Fa afaka ataontsika ga hoe firy volana dia miverina matavy indray ianao, raha ohatra ka tsy manaraka amin'ny atsipiriany zany ilay ataontsika hoe zany hoe fanahazam-batana maharitra sy ao anatin'ny fahasalamana. Izany hoe tokony zany ianao manao ny fanetseham-batana, ny exercice physique, ary misakafo ara-pahasalamana, zany hoe manao ny voankazo sy ny legioma ho lahara-pahamehana amin'ny sakafo izay ataonao, izay hohaninao, ary manaraka ny discipline rehetrarehetra izay ilaina amin'izany fanahazam-batana zany. Ary indrindraindrindra koa dia ny manao an'izay ampitony ny saina, satria ny fananana ny saina mikorotana be loatra dia mahatonga ny olona iray zany tsy afaka i-contrôle sy andanjalanja ny zavatra hohaniny. Ary indrindrandrindra zany ohatra eo amin'ny vehivavy dia ilay fikorotana-tsaina na ny ataontsika hoe zany hoe ny fananana ny sorosoro-tsaina vokatry ny areti-pity ohatra, dia mahatonga ny vehivavy iray izay isesika ny zavamamy toy ny gâteau, ny chocolat, ny bonbon, satria iny zany no karazana zany ataontsika hoe zany hoe compensation, tadiavin'ny sainy zany amin'ny sorisory izay mahazo azy, fa tsy hoe au lieu de hitady izy zany inona ny tena antony sorisory majoa dia aleony zany manao an'ilay mandray an'ilay compensation
vetivety fotsiny zany iny a ilay chocolat manome fafinaretana vetivety dia miverina indray a ilay sorisoritsaina raha ohatra ka tsy jerenao akaiky hoe inona ny antony ohatra fotsiny izany a ny amin'izay zavatra zay a fa maro dia maro zany a ny hoe vahaolana atao kitanitanina fotsiny sy ny hoe vahaolana izay a atao lalandririnina fotsiny ary tsy mila misasatra izay moa zany a amin'izao fotoana izao amin'ny marketing ny te-andafo zavatra dia mampanantena vahaolana izay a haingana dia haingana ny zanak'olombelona kehitriny any ka na ny areti-panahy na ny ataontsika mal de vivre amin'izao fotoana zao indrindrandrindra aty amin'ny tany vaventy dia eritreretina fa ho afaky ny pilule antidépresseur ny pilule izay manala ny mampisy ny torimaso ny somnifère izany zavatra izany no atao hoe hahafahana miala atao anatin'ny sorisoritsaina sy ny fijaliana au lieu de hoe hiatrika hoe inona marina ny olana izay manakatsaka anahy tsy ho tonga amin'izany atao hoe hasambarana izany. Fa efatra dia ny fahaizanao atsapatena mijery ny tenanao aiza ny tanjakinao ny forcenao ary aiza ny faiblessenao ary ao anatin'ny ataontsika authenticité no ijerevanao an'izany zany tsy madaingandainga amin'ny tenanao ianao fa tokony ho fantatrao tsara mihitsy ny faiblessenao sy ny forcenao satria raha ohatra ianao ka tsy mahay mandiny tena ao anatin'ny atao authenticité na ny fahamarinana dia izay ilay hoe miakize ny olona rehetrarehetra manome tsiny ny olona rehetra manodidina anao zany ho responsable ny fijalianao kanefa izany zavatra izany dia zava-doza ho ateraka izany eo amin'ny tenanao sy ny fiarahamonina satria raha ohatra ka tsy mahay mandiny tena ianao dia miodikodina eo foana vairakoto rabe no coupable na tonga an'izao fahoriako zao eo ihany koa ny resaka koa ny hoe fahaizana miala amin'ny atao hoe préjugé na ny fitsarana ity ivelany ny olona tatahaka an'izao dia ohatra zao ny olona tatahaka izao dia ohatra zao tsy fantatrao fataro aloha ilay olona izao dia mba olona mety hahasoanao fataro hoe inona ny valeuran'ilay olona fa tsy ilay tonga dia hoe izaho dia tsy manatokatona mihitsy ny olona ohatrohatran'izao fa ny olona ohatrohatran'izao no mety eo matetika ny maharendrika eo ihany koa ny atao hoe fitiavana raha manana ny fitiavana ao aminao ianao fitiavanao ny tenanao dia moramora kokoa ny tiavanao ny olona manodidina anao miditrao ny atao hoe estime de soi sy ny confiance en soi zava-dehibe zay zavatra zay ny hahafahanao misokatra amin'ny olona manodidina anao satria ny énergie zay ao aminao dia ho tsapan'ny olona manodidina anao raha ohatra ka énergie tsy dia mazavazava loatra ny ao aminao angovo izay feno fakahalana dia mazava ho azy fa fakahalana koa no andeha hiatefany aminao fa dimy inona sinana daholo zany ireo angovo izay ilainao mba hahafahanao manatotosa zany ny nofinofinao sy ny projetnao ary hahafahanao miaina araky ny
tokony ho izy zany ao anatiny ataontsika hoe zany hoe fitonitsaina ny zavatra rehetra izay ataonao dia araky ny efa averimberiko eto foana dia ny fikojanao ny fahasalaman'ny saina ny vatana ary ny fanahy tsy maintsy mikoja an'ireo telo ireo ianao vao afaka zany hiatrika ny fiainana andavanandro ary hatotosa ny zavatra izay nofinofokendrenao amin'ny fiainana dia efa averimberiko foana zany eto amin'ny Jeanne Forêt Santé ny fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana ary ny fikojanao ny fahalalana ny fahaizana mampahalalana ny famakiana boky tokony foana zany ny olona iray mamaky boky 30 minutes isanandro ary fandinian-tena na ny fikojana ny resaka ara-panahy dia ny fahaizanao mitokana kely na manao ny méditation zany isanandro farafahakely ny 15 minutes isanandro izany hoentinao mitokana kely mba hahafahanao zany manana ny énergie rehetra izay ilainao mandritry ny andro ray manontolo izany zavatra rehetra izany dia fikojana ny atao hoe angovo satria dia toy ny mila ohatry ny masinina ny tenantsika olombelona ka mila an'izany atao hoe angovo izany raha tsy mahay mikoja an'ireo ianao dia izay ilay atao hoe mitady angovo avy any amin'ny aty ivelany mitady angovo avy amin'ny manodidina mitady angovo avy amin'ny toka mitady angovo avy amin'ny sigara na ny fidorohana zava-mahadomelina izay hanandevo anao mandritry ny androm-piainanao raha ohatra ka tsy mahay miala tao anatin'izay fanandevozana izay ianao fahenina dia ny hoe fahaizana misy adapta na hoe capacité d'adaptation zany amin'ny fiainana zany hoe ny zavatra rehetra izay mitranga aty ivelany dia tsy voatery ho avy any aminao fa ianao no tsy maintsy miatrika an'izay zavatra manodidina anao na